Mirabantsika mpanaraka ny MBS ao anatin'ity fandarana manokana ity izay nanasantsika n'Andriamatora Jameson Rakotomaro eto amin'ny akavanana eto miarabanao Andriamatora Jameson Rakotomaro. Miarabanao Andriamatora Joël Raravohita ary misotranao nanaiky nasa eto ny plateau ny MBS ity ary miaraba ihany koa ny mpijery sy mpanaraka ny MBS rehetra amin'izao fotoana izao. Akotrany hoe directeur de campagne ny K25 anao moa dia anisany tena nanasana anao ihany koa no filohan'ny anteny mieran-doolona anao teo aloha ary nisolo tena ny fitondram-panjakana foibe tamin'ny andro izay nametrahana ny vato fehizoro fananganana ny hôtel de ville eo Analakely. Miteraka resabe io fananganana ny hôtel de ville am'izao fotoana izao indrindra taorian'ny adievitra politika ao tafiditra ao anatin'izao fotoam-pifidianana izao Andriamatora Jameson Rakotomaro inona ny azonao ambary satria ianao tena toerana tamin'ny vanim-potoana nametrahana izay vato fehizoro izay afaka mijoro vavolombelona ve ianao eo le hoe nanome vola ve tamin'ireny ny présidence de la république sa inona marina ny zahatra an'izao. Satranao indrindra ny izay fanontaniana napetraka ao izay fa alohan'ny amaliko mivantana izay fanontanianao izay dia mamela anao zany anao jeritodika kely satria araky ny fantatra koa moa zany dia talohany na filohan'ny anteny mieran-doolona dia niaraka tamin'ny filomarika Ravalomanana izay ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona roa arivo ary izany no lefitry ny ben'ny tanàna tamin'izay fotoana izay. Ny ohatran'ny fanakiana manko sy ny natao tamin'ny fitondrana foibe tamin'izany fotoana izany dia zay fitondrana mifandimby rehetra teo tsisy ny eritreritra fanarenana ny hôtel de ville io. Izy zany dia afaka miteny mijoro vavolombelona ho an'ny mpanaraka antsika rehetra amin'izao fotoana izao fa tao anatin'ny tetikasa sy indrindrindrindra ny ataontsika hoe fitantanana foibe ny filomarika Ravalomanana izay ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany no fanarenana ny lapan'ny tanàna io satria zany tamin'izy mbola ben'ny tanàna moa ianao lefitra no efa napetraka izay tetikasa izay satria tsy azo eritreretina tsaraky mifetraky ny sasany hoe lapan'ny tanàna ny renivohitra Madagasikara natao tsiramina ary izay no masaka andohany filomarika Ravalomanana ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany dia efa tady ankoatran'ny loharam-bola zany moa ireo mpandraraha mikasika ny fanarenana trano zany ny maritranona ny arsitekta ozintsika dia nisy nanatona anay tokoa tamin'izay fotoana izay ary maro izy ireo fa izao tsy nanainkeny ny filomarika Ravalomanana tamin'izany fotoana izany dia tsy mifanaraka amin'izay ataontsika hoe maritranona ny arsitektura tokony izy azy no nataon'le mpandraraha io zany ka izay tsy nanainkeny fa lazaika anao vantana le izy dia anatin'ny sosokevitra sy maritrano izay narosin'le olona dia nanaovana toeram-pivarotana na galerie marchande ao ambanin'ny hôtel de ville io. Ngamba ianao mahita tsara Joël eraky ny raha tsy teny afa-tsy ny any Paris raha hoe misy mairie 20 izany mbola tsy nahita na mairie reraka eo ambanin'ny mairie dia asiana galerie marchande tsy azo ekeny zany an'izany ary tsy nanaiky ny filomarika Ravalomanana ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany tsy mety amiko io tetikasa sy maritrano nataonao io fa alao hijanona ka efa natao zany tamin'izany fotoana izany ny fieritreretana ny fanatsarahana any hôtel de ville io fa hoe tsy niraraha akoriny dia miverina le fanontanianao azy zany tao anatin'ny nanatrika araky ny voalazanao hoe fijoroana vavolombelona voasa tokoa tamin'ny taona tamin'ny mai 17 mai 2024 nalefa ny filomarika Ravalomanana isolo tena ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany tany nametrahana ny vato fehizoro ny lapan'ny tanàna io ary nandritra an'izay lanonana nanaovana ny vato fehizoro izay dia nisy kabary nataon'ny maire Andriamato Andry Rajoelina ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany anteny frantsay na mankeko azy aminao fa
antigako amin'ny teny malagasy tsotsotra rehefa avy eo antapatapaky ny kabary tan'izany fotoana izany dia zao voasoratra tao anatin'ny siteny madaget.org izay sitany Zaramo tan'izany fotoana izany hoe nous disposons actuellement d'environ 50% du budget prévisionnel grâce aux contributions de chefs de l'État et d'autres généreux donateurs à qui je réitère toute ma reconnaissance. Atika ny teny malagasy tsotsotra zany dia hoe efa ananantsika zao ny 50 isanjato ny teti-bola entina hanarenana nyty lapan'ny tanàna ity noho ny fandraisana anjara ny filoham-pirenena Andriamatoa Marc Ravalomanana tan'izany fotoana izany sy ireo mpagnome hafa ihany koa zany izay sorako manokana be dia be eto zareo. Ka tena nisy zany ny fandraisana anjara izay nataony ny fitondram-panjakana tan'izany ary voalaza ny filoham-pirenena tan'izany fotoana izany Andriamatoa Marc Ravalomanana no nisoran'ny ben'ny tanàna tan'izany fotoana izany. Ary moa zany dia tsy eo Madagasy io any fa ny tribune.com any koa no laza tamin'izy dia tonga raha ekenao dia tiozaka avy hatrany koa ny nandritra ny ataontsika hoe fasafasa ny fanaovan'izy rahala mianaka hoe tsy nandray ny ben'ny tanàna tan'izany fotoana izany mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana. Teny Andriamatoa Andrazela hoe tsy niona tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany izay le niteraka hevitra. Izay niteraka hevitra ary namafisin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izay hoe tena niona tamin'ny tokoa ianao ary niaraka tany Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana. Iny koa moa zany dia nilaviny. Dia zao voalaza ny mpanao gazety tan'izay fotoana izay. D'ailleurs notre quotidien de l'époque également rapporte la rencontre entre Marc Ravalomanana et l'ancien maire de la capitale, ancien maire zany président lazainy eo, ainsi que l'ancien chef d'État Norbert Lala Ratsirahonana le 12 décembre 2008. Tena nisy mihitsy zany le fionana. Dia mbola toizan'le mpanao gazety ihany zany ery ambany hoe la grande surprise de cette rencontre toutefois porté sur le fait que André Rajel se fait accompagner par l'ancien Premier ministre et ancien conseiller spécial du président de la République, Norbert Lala Ratsirahonana, rapporte le journal de la capitale. Zany hoe gazety roa samihafa mihitsy zany fa tsy anankiray ihany no nanamaha fa tena niona tokoa tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tan'izany fotoana izany Andriamatoa André Rajel izay ben'ny tanàna sy Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana izay ancien conseiller tan'izany fotoana izany. Ary mbola mijoro vavolombelona koa ianao satria nanatrika le lanonana hoe tao anatin'le kabary tsy hoe le tao anaty tambadrojotra tserasera ihany na nivoaka tamin'ny gazety tamin'ny alalan'ny internet no ahafahanao miteny an'izay fa ianao koa teo tamin'le lanonana fametrahana vato fehizoro. Zay indrindra. Ary tsy voaraity moa le izy fa ajerena amin'ny sary marobe izay nalaina tamin'ny fotoana io ny sariko zany solitenan'ny fitondram-panjakana voabe tamin'ny nanaovana ny vato fehizorony io lapan'ny tanàna io. Ka tena nandray anjara arabola sy arabatana zany ny fitondrana voabe tan'izany fotoana izany tany nametrahana vato fehizorony io lapan'ny tanàna io. Eny ary mbola misy hafatra ve Andriamatoa Rajemson Rakotomaro afaka hoentinao mety hoe amin'ny directeur de campagne anao indray? Satria betsaka indrindra zay fanontaniana napetrako zay satria zay moa zany no anisany ataoko hoe talehan'ny fampelezan-kevitra ny K25 ny tenako. Dia misy an'ireto fanamarinana dia ataoko fanamarinana lehibe mihitsy seho tato ato zany nandrisan'ny fampelezan-kevitra. Tanjona ataontsika manko an'ity reharehantsika dia fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra sy ny sisa zany. Nefa ny malheur laza aminao fa tsy voaja intsony zany tamin'ity fidinana faharoa ity. Raha ohatra ka tamin'ny fidinana voalohany voady zay ny tsy fiombana amin'ny atsina ny roa na tsika azy la neutralité de l'administration. Tan'ity fidinana faharoa kosa dia misy fihetsika na tetikasa na toetsaina hafahafa zay tena mampanahana tokoa
satria na eny zay ataoko nga hoe onoony nefa ny amin'ny toerana sasany de tena misy fanamarinana fa manao teritery hitondram-panjakana ny naran'ireny chef d'arrondissement de district reny any reny chef pokotany reny zany hoe raha ohatra ka tsy manao zay rehetra azo atao ampandanina ny candidat larana 17 de esorina amin'ny toerana ataoko ngamba fa tafahoatra loatra zany fihetsika zany fa inganeo onoony le izy satria ny ministeran'ny aditany mihitsy no voatontonona an'izay mba tsy lazaiko hoe ny premier ministre izy roa mianakireo de averiko indray fa nanaja tsara an'izany neutralité de l'administration zany tamin'ny fidinana voalohany fa ty fidinana faharoa ty kosa de misy an'izay mampianay zay le izy ary zay misy fanamarinana tamin'ny toerana maro samihafa zany manerana Madagasikara. Ny faharoa zay tiako tsipena any koa malasa saina sy tena mampirikoditra de hitantsika tsara ny hoe fabetsahan'ireo mpifidy zay tsy afaka mifidy tsy nanan-karatra tsy nanan-kara-panondro sy ny sisa de nisy kara-panondro miperako azy zany any an'ireny mboroko ifidianana ireny de reny zany no misy mampiasa an'izao fotoana zao no anaovana osika ataoko hoe tena osika le izy satria alaina zany le kara-pifidianana tsisy nandray tamin'ny fidinana voalohany de anaovana kara-panondro sandoka za tsy mpisoloky tsy haiko aloha fanaovana an'izany fa de anaovana kara-panondro sandoka hitovy amin'le kara-panondro mpifidianana hientin'ny fidianana sy homanana amin'ny fidianana faharoa ataoko fa zany zavatra zany tena manimba tanteraka ny hoe mangarahara sy madio ny fifidianana raha toka toe-tsaina ohatran'izany no entina miatrika an'ity fidinana faharoa ity. Inona sina nefa hoe fipetra azon'ny K25 niraisina zany manoloan'izay AI zay? Ny fipetra moa zany de nanay zany de madio sy mangarahara hoe mila maily daholy tsika rehetra zany mpanohana ny K25 anaramaso an'ireny bureau fifidianana ireny anaramaso indrindrindrindra ny fikirakirana ny reny kara-pifidianana ireny ary anaramaso ny kara-pifidianana miohatra amin'ny listy ny mpifidy zany satria any no ahitana an'ireo zay mampiareo zany ka mila maily mihitsy zany tsika manomboka any amin'ny fanarahamaso ny listy mpifidianana sy kara-pifidianana manapatonga mazava ho azy any ny fikirakirana an'ireo totanisy ary rehefa tonga fotoana anaovana ny fanasana ny isam-bato. De mankasitraka anao ary Andriamatoa Taleny Fampielezan-kevitra mankasitraka tamin'ny fijoroana vavolombelona ary mankasitraka ihany koa tamin'izay fanentanana noentinao zay de farantsika eto ary ny fandaharana mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy ary mametraka ny veloma ihany koa an'Andriamatoa Jameson Rakotomaharo. Tena koa de mametraka ny mandra-piaonanao Andriamatoa Joël ary nao mandra-piaona sy manentana ary mampahiretrany ny pomban'ny candidat K25 samy hitain'Andriamanitra tsika tafita soamatsara amin'io fifidianana io ary averiko indray samy mailo de mailo tsara samy hitain'Andriamanitra tompoko.